Androany ity no nanatanterana ny andiany voalohany amin'ilay hetsika le chant des chorales fifananana mihira kapela karakara ny 360 sy ny Canal Plus fanadidiny eo amin'ny sariny Stéphane Razafimandimby. Nangotraka ny fifaninanana hira kapela teto Tsonjombe nanomboka androany tafiditra amin'ilay hetsika le chant des chorales karakarainy 360 sy Canal Plus. Samy nampiseho ny talenta ireo mpandray anjara tamin'ny hetsika ary samy nanao izay nampiavaka azy mba handrombahana ilay loka goavana amin'ny tentina 5.20 tapitrisa ariary ho an'ny voalohany, 10 tapitrisa ariary ho an'ny faharoa ary 5 tapitrisa ariary ho an'ny fahatelo. Ankoatra ireo mpandray anjara dia nisy ihany koa ireo fampihira matianina nanafana fotoana tohandrobilo sy tambour gasy ary ny chorale ny Canal Plus. Ankoatra ny mpandray anjara dia mety azo loka ihany koa ny roa ampijery amin'ny alalan'ny tapakila novidiny. Isy arak'izany ny fanaovana kitsapaka ka izay tsara vitana roa no azo firavaka amin'ny tentina 2 tapitrisa ariary. Ho anao izay tsy afaka nankafy izany hetsika izany androany dia mbola afana ny fotoana rahampitso ka eny amin'ny Coliseo Tsonjombe izany ny fotoana.